Faly miaraba antsika indray toy izao indray ny loha hevitra velabelarintsika anio. Ny ray aman-dreny tohana fa tsy sakana amin'ny fombiazan'ny tanora. Ahoana no hanatsarana ny fiara-miasa amin'ny ray aman-dreny? Araka ny voka-pikarohan'ny Amerikana dia reto misy antontanisa vitsivitsy ho zaraina amintsika. 5.9 lavitrisa tanora 12 hatramin'ny 20 taona dia mirona any amin'ny fisotroana toka, fidorohana zava-mahadomelina sy ny sigara. Ray lavitrisa 14 hatramin'ny 19 taona dia mirona be dia be any amin'ny halatra sy ny herisetra ary indrindra ny fivarotan-tena. Roa lavitrisa 10 hatramin'ny 20 taona dia maro amin'izy ireo no mamono tena ary maro amin'izy ireo no any an-tranomaizina. Toy izao ary ny votoatin'ny lohahevitra izay velabelarintsika anio dia ny ray aman-dreny sy ny andraikiny, ny mpampianatra sy ny andraikiny, ny fiara-miasa ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra, ny vokany eo amin'ny tanora izay sahanin'izy ireo. Ho jerentsika voalohany ary ny famaritana ny atao hoe ray aman-dreny. Ray, reny, mpitaiza, mpiantoka, mpiay. Mamporisika sy mampahery izy ireo, manohana ara-pihetsepo, loharano sy fahafahana ary indrindra modely amin'ny fitondran-tena. Inona kosa ary no andraikiny? Mamelona, mitaiza, manoro, mampita ny soatoavina, mibedy, manara-maso. Manaona kosa ary ny raina reny mitaiza rery ny zanany. Mila mampiseho ny hazava-dehibe ny modelin'ny lehilahy sy ny vehivavy izy ireo. Ny fitsipika araka ny tokony ho izy ary ny andraikitra voalanjalanja omena ny ankizy. Inona kosa ary ny andraikitry ny mpampianatra? Mampita fahalalana sy mampiofana, manabe, mampita ny soatoavina, manara-maso ny fandrosoan'ny fianarana, manampy ny mpianatra azo ny laody tsara ary indrindra mifandray sy miara-miasa amin'ny ray aman-dreny. Ny zavatra tsara ho fantatry ny maha-olon lehibe mandray an-tanana ny tanora dia araka ny voka-pikarohana momba ny fitondran-tena, fomba, fanao, hazavain'ny biavorisme dia tsy tonga ho azy ny fihetsika ny zavatra ataontsika tsirairay. Inona ary ny fiara-miasa takiana amin'ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny? Mila fotoana sy fanaraha-maso izy ireo. Mila fahalalana ny anjara toeran'ny tsirairay ary indrindra mila fampiresahana ampanajana. Inona ary ny vokany eo amin'ny tanora? Ny tombony dia ankizy sy tanora milamin-tsaina satria ahina izy ireo. Manana modely olon-dehibe miara-miasa. Manana vokatra tsara izy any an-tsekoly. Mivelatra izy ara-pihetsepo sy ara-piarahamonina. Manana fitondran-tena tsara kokoa ary indrindra miena ny tebotebo sy ny adi-tsaina. Raha ny ohabolantsika malagasy dia ny hoe niazon'ny vangon-kilakiny ny tanana ny reniny tsara. Izay ny lohahevitra novelabelarintsika anio, mankasitraka antsika indrindra ny aino hatramin'ny farany.